dia mbola mamerina ny fiarabana antsika tsiraray avy amin'ity fotoana fiarantsika ity a fotoana manokana izay tsy hanavana anara-piangonana, tsy hanavana ny tompo-pivavahana, fotoana manokana iorenantsika ao amin'ny tompo a, fotoana anairana ny finoantsika indray ary ianarantsika ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny fotoana samihafa indrindra amin'ny fotoana toy izao indrindra. Amatika ny baibolitsika isika ao amin'ny Salamo 3:20 ihany. Efa nanomboka tsika teo aloha momba ny hoe mpiandry tsara, ary mbola itoytsika ao anatin'ilay hoe Andriamanitra mpiandry tsara. Resantsika teo aloha hoe inona zany hoe mpiandry, na hoe inona zany hoe mpiandry ondry. Dia ny resantsika tao anatin'ilay hoe mpiandry ondry, raha tsaronao teo aloha dia ny hoe ny mpiandry ondry no miantoka ny ondry ary mitondra ny ondry. Ny mahasamihafa ny mpiandry ondry sy ny mpiandry omby dia izao: ny mpiandry omby dia mandroaka avy etỳ aoriana, fa ny mpiandry ondry kosa dia mitarika eo aloha. Rehefa mitarika eo aloha izy dia ny feony reny ondry dia arahan'ny ondry ilay feony. Izay mahasamihafa be ny mpiandry ondry sy ny mpiandry omby. Matoantsika tonga amina toerana anankiray fiainantsika dia tsarovo hoe isika dia nanaraka mpiandry ondry, ary ilay mpiandry ondry, ilay mpiandry ondry grand thème zany resantsika, dia mialo lalana antsika, izy no miantoka antsika eo aloha ao. Dia ijerentsika androany ny tohiny iarahantsika mamaky ny Salamo 3:20 ary ho antsika tsiraray avy. Salamo 3:20. Ho ahinantsika kely ny écho amin'ilay micro. Salamo 3:20 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Ho ahinantsika kely ny écho, fa misy écho ilay izy. Zao ary no vaky ny tenin'Andriamanitra. Salamo 3:20 andiny voalohany fahaenina. Ampina kely indray fa manjary ambany loatra. Sotra tompoko, leo zay ka tsy manina aloha ohatr'izay ihany ary. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra ary: mpiandry tsara. Salamo nataon'i Davida: Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny hay-maitso izy, mitondra ahy eo amorony raha ny fialan-tsasatra izy, mamelomelona ny fanahyko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha ariko ny fahafatesana zaho, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny laoko eo mason'ny fahavariko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fa soavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao hatramin'i Jehovah andro lava aho. Androany dia iresaka tsika manomboka amin'ny andininy faharoa, fahatelo ary ny fahefatra. Zao ny zavatra lazaina: mampandry ahy amin'ny hay-maitso izy, mitondra ahy eo amorony rano fialan-tsasatra izy. Io ilay efa nentsika teo aloha hoe ilay Andriamanitra no mitondra antsika, izy no eo anoloantsika. Dia mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mamaky ny lohasaha ariko ny fahafatesana aho, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Anankiroa ny iarahantsika androany dia ny hoe mamelombelona ny fanahiko izy, teboka voalohany, ary ny faharoa, eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha ariko ny fahafatesana aho, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko. Voalohany dia izao: mamelombelona ny fanahiko izy. Wow! Mamelombelona ny fanahiko izy. Zany hoe fahamarinana zany ka lasaka nabavy dia izao: raha ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ny olona anankiray, ny vokatry ny fitondran'Andriamanitra dia fanahy-velombelona. Velona ny fanahinao, velona ny ara-panahinao. Ny ahalalànao hoe ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ianao. Ianao zany, isika zany tsy mijery ilay zavatra manodidina aloha, fa mbola angesantsika ihany zany rehefa avy eo. Fa ny zavatra voalohany izay mila tsaroantsika zany amin'ity andro an'io ity dia izao:
ny fitondran'Andriamanitra dia mifamatotra foana amin'ny famelombelomana fanahy. Matoa isika ao anatin'ny fotoana anankiray enina dia hoe fotoana mamay ho antsika na hoe fotoana marary na fotoana ohatrany hoe misy zavatra maro mifamaofao, misy alondrano, misy tafiotra. Kanefa ao anatin'izany tsika mbola mandray famelombelomana fanahy, dikan'izay misy fitondran'Andriamanitra. Ny tanjony fahavalo rehefa izy mampiditra anao anatina olana dia ny amotika ny ara-panahinao, andrava ny ara-panahinao. Efa nyresantsika teto zany, rakatsagonao hoe rehefa ny fahavalo zay mahazo vahana, ny tanjony fahavalo dia ny andrava ny ara-panahy, amotika ny ara-panahy. Fa zao kosa ny tanjon'Andriamanitra dia izao famelombelomana ny ara-panahy. Ifonako tia lasaka anabavy fa raha ohatra ka azoko lazaina dia zao zavatra hoe misy olona le tsy hivavaka mihitsy raha tsy ao anatin'ny olana. Misy olona tsy hivavaka mihitsy raha tsy matahotra. Tsaroko fony zahay mbola nianatra tamin'izany, nanao médecine ako dia classe de 3e année sa 4e année tamin'izay. Dia za moa nanao volley, dia tena tia volleyball resantsika. Dia ny match anay isan-kalahady zany match nanao ligue mihitsy zahay. Dia zao ny zavatra nitranga, manao volley ako rehefa lahady, mandeha manao volley. Dia nisy fotoana moa za capitaine n'le ekipa mihitsy ANVB tamin'izany. Zany capitaine, tsy azoko inana tonga na capitaine, fa dia zany capitaine. Tendreo ianao zany capitaine, io zany dao fa capitaine nay. Dia isan-kalahady manao volley, isan-kalahady manao volley. Dia rehefa akaiky ny examen teny amin'ny médecine, dia teny taminamako hoe tena ohatrany tsy afa-tsafaka atsony aho fa efa akaiky ny examen. Dia indray alahady raha tokony andeha hanao volley aho, dia napiditra akanjo andeha hivavaka. Dia hoy zoko lahy ty tsaroko mandraka androany, ary ho tsaroko foana ary ampaherezako ny olona rehetra izay mandre an'izao tontolo zao, fa tena marina loatra. Sasany mikanjo eo. Dia zoko lahy koa tia manao volley, dia izy efa vonany andeha hanao volley. Dia zao tenen'le zoko lahy tamiko, tsy le zoko, manana zoky anankitelo aho, dia manana zandry anankiray. Dia zao lazain'ilay zoko lahy mantsy anahy, iaina zao le fehezanteny elo tsara, iaina akaiky indray tompo satria akaiky ny examen. Averiko aminao, tena zay mihitsy ny teny lazainy, akaiky indray ny tompo satria akaiky ny examen. Zany hoe raha mbola lavitra ny examen dia tsy mandeha mivavaka ahako, fa rehefa akaiky ny examen dia andeha mivavaka ahako. Zany hoe za zany natosiky le examen mivavaka, tonga saina tamin'izay. Dia inona nataoko? 4e année angamba tamin'izay sa 3e année en médecine, 4e année. Rehefa tonga ny examen dia zao ny zavatra nataoko, nanomboka teo tomoko nivavaka le ekipa manodidina anahako. Misy 9 mianadahy zay, ireo 9 mianadahy ireo rehefa akaiky ny examen dia miara mipetraka. Za Kolasy, Iandry, efa dokotera daholo moa zay rehetrarehetra kehitriny. Za Kolasy, Iandry, Tanamasoandro, Malalatina, Iasina. Dia mifampianatra zahay, mifampindrana kahie. Naneny tena mifanakaiky mihitsy zay 9 mianadahy, tena mpinamana mifanakaiky ary te ilaza aminao hoe na tamin'ny thèse koa thèse na doctorat dia même jour na hoe andro ray nanaovana ny anay sy ny thèse-ko sy ny Malalatina, tena mba ilazana amintsika tena mifanakaiky na fianakaviana ireo ary hatramin'izao tena mbola mifanakaiky ihany. Inona le zavatra tiana lazaina? Rehefa nanarotiko le izy, nitaoniko aloha le ekipako 9 mianadahy zany dia lasa mivavaka zay. Lasa ny fotoana zay misy fotoana miara mivavaka rehefa anao examen. Dia rehefa tonga teny alohan'ny salle d'examen, ary mino fa na ny olona rehetra zay niara nianatra tamiko ary vavolombelona zany,
zay nianatra tamiko rehetra dia vavolombelona ty rehefa alohan'ny hiditra ao anatin'ny salle de classe zay a dia mifampitantana daholo mba raisoantsaina hoe eo akanso eo alohan'ny demi-tonneau en médecine misy ale toerana malalaka be io ao dia nanomboka teo zay nanomboka enina zay andro voalohan'ny examen dia mahita miaravavaka zany zay andro faharoan'ny examen nanomboka mitombo zay andro fahatelo nanomboka mitombo zay ny examen médecine moa lava be tena lava be dia mitombo mba raisoantsaina hoe lasa le toerana eo alohan'ilay demi-tonneau en médecine feno olona fampitantana zay mpiara-mianatra rehetra ry vavolombelona zany no mpiara-mianatra tamiko rehetra miara mifampitantana dia miara mivavaka zay soroko an'Andriamanitra fa maninona tokoa kay inona ny ao anatin'ny olona misy karazana olona tsy hivavaka raha tsy akaiky examen na hoe raha tsy mandalo ady revana malady zao zavatra mba tiana ampatsahivana antsika tsiraray avy ny fitondran'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao na inona tsy miresaka aretina coronavirus fotsiny avy fa hoe ho an'ny zavatra rehetra zay mety mitranga fiainantsika tsiraray avy dia zao ny tanjon'ilay mpiandro tsara dia ny mitondra anao amina toerana anankiray mamelombelona ny fanahinao tsy hoe hamono anao fa mamelombelona ny fanahinao le fahavelombelomana ara-panahy tanjon'Andriamanitra za ka lasaka navavy ty dia finoko manokana za dia mino hoe tsy aharitra ty eto Madagasikara ty tsy aharitra io eto sika fampijery eto tsy aharitra io satria za manana finoana fa misy manomboka misy asan'Andriamanitra mitranga ankehitriny za tsy milaza koa hoe anao miracle avy any an-danitra Andriamanitra raha ohatra ka zay ny ilaina dia anao miracle avy any an-danitra Andriamanitra fa le miracle an'Andriamanitra koa le be dia be ny fomba fiasan'Andriamanitra manoro hevitra mpitondra izy manoro hevitra mpitsabo izy manoro hevitra manam-pahaizana izy misy vehivavy anankiray zany any États-Unis any ao anatina vavaka izy motapoka teo nahita fahitana le fahitana dia formule chimique ny hitany gaga be izy dia nalainy le formule chimique dia naseho ny chimiste ino ny teo izy dia nijeren'le chimiste le izy dia namboarina le zavatra nijerena kay menaka mahatsara volobe le izy nanomboka teo miova ny fiainan'le olona zany hoe Andriamanitra nanao zavatra tsy takatry ny saina zany hoe moa takatry ny saintsika hoe tapokoa dia mahita formule chimique fa iza ny mahalala ny zavatra ao ataon'Andriamanitra fa izao hifanaikitsika sy ianao raha mino ianao dia arilasika hoe tsy aharitra ely ty tsy aharitra ely io ka be dia be ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra ary isaorana an'Andriamanitra ny zavatra ataony any ambadika tsy hita masotsika any fa zao ny zavatra tanjony anefa mamelombelona ny fanahiky io izy tsika tsy raray avy zany tokony mikatsaka fahavelombelomany fanahy aloha ao anatin'izao fotoana izao miazakazaka mamelombelona ny fanahy amina fiainam-bavaka famakina baiboly fijerevana zavatra mampahery rehetrarehetra eny za koa tsy miteny hoe amin'izao vaninandro ao dia aza mijery télé aza mialavoly ao an-trano mba hoe ao anatin'ilay fanarahana fitsipika zany tsika miaraka amin'ny fanjakana hoe mba ao anatin'ny trano ny anazy ao tamin'ny omaly ny zanako teto amin'ity clavier ty sady mandindiny zareo mandefa mozika zay tsy afaka alefako eto amin'ny Facebook mihitsy ary tsy afaka alefako aminao fa tena ny meme be mihitsy zay tamin'ny omaly satria gaga zay hoe ahoana ary zany le kely tena sady hoe tompo zanakizy moa rehetra fa ny zavatra tiako olazay amintsika tsararay avy dia izao ataontsika fanatin'ny fonteny rehetrarehetra resako teo reny fa izao ny zavatra tiako olazaina aminao ny tanjon'Andriamanitra dia famelombelomana ny ara-panahy Salamo 3:9 raha ohatra ka mivanim-potoana toy izao zany tsika latsaka amin'ny famelombelomana ny fanahy dia le toy ilay afatra zay inoko tsy ho vitantsika ntsony angano le hoe tsy atahotra lasa tsy voaraintsika mila velombelona no fanahintsika rehefa velona ny ara-panahintsika ninona mitranga eo fantatsika fa Andriamanitra ny ao ambadika ary anao zavatra Andriamanitra mila
fa velombelomana ara-panazy ao, araroty ao anatin'ny fiainam-bavaka. Ho antsika izay ao anatin'ny fivadikanina miaraka amin'ny fiangonan'ny finoana, ty andro an'io ty dia ny loha-hevitra dia ny hoe ny loha-hevitra androany efa voasoratra mbola ho alefako eto moa izy ka ohatra ka sitrapony tompo a. Ny loha-hevitra dia ny hoe mitady fahamasinana sy fahamarinana, zany hoe mandroso amina fibebahana sy maka fanapahan-kevitra mba ho masina ho an'Andriamanitra, marina ho an'Andriamanitra. Zay ny loha-hevitra fiangonan'ny finoana zay. Fa ianao kosa fiangonanao mety manana loha-hevitra, mety hoe tsy manana loha-hevitra koa dia afaka manaraka ianao, na afaka maka loha-hevitra manokana ianao ny anaty ty androany pastera, ty aloha na ohatry ny tena ho ataoko mafy androany hoe za te hanakaikaiky ny tompo kokoa androany. Tsara zany, ary zay tena mampahiry anao. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany, Salamo 3:7, mamelombelona ny fanahiky izy. Tsika zany androany ny zavatra ho ataontsika dia ilatsika hoe tompo velombeloma ny fanahiko. Aveko fandroany, tompo velombeloma ny fanahiko. Aveko fanotelana, tompo velombeloma ny fanahiko. Hitondray lay ranonora ny fanahy, amelombelona ny fanahiko. Hitondray lay diloilo ny fanahy, amelombelona ny fanahiko. Ho antsika tsiraray avy ary hivavakitsika. Raha zaho hoe tompo ao anatin'izao vaninandro zao, mety hoe tsy misokatra amin'ny fiangonana, fa zao kosa dia fotoana amelombelomako miara-panahiko zao. Maka fanampan-kevitra ao, amelombelona ny fanahiko amin'ny fiainam-bavaka, famakiana ny Baiboly, fijerevana zavatra mampahery ny fanahiko, fifandraisana amin'ny olona mampahery ny fanahiko. Ho antsika tsiraray avy averimbereny zany vavaka izany hoe tompo, maka fanampan-kevitra amelombelona ny fanahiko. Fa mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarana izy. Fa mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarana izy. Fianao antena
Isana Galasaka nambavy manasanao lazao hoe tompo velobelomina ny fanahyko raha tsy velobelomina ny fanahytsika dia nomboka anana toetra hafitsika eo anatrehany any mety hoe anomboka ilavanina amin'ny olontsika anona na anao teny marary amin'ny olona manodidina antsika anomboka ho lasa kizitina anomboka ho lasa olona masika satria misy olana ao anatin'ny fotoanany olana raha inonao fa fitarian'Andriamanitra dia tsarovany teny salamo tena miapolo andiny fatelo fitarian'ilay mpiandry tsara dia fitariana mamelobelona ny fanahy nalalànao fa manomboka ny manalavitra ilay fitarian'ny fanahy ianao manomboka zavatra fa nomitrano ny fiainanao ary iresaka an'izany manokana antsika raha mpitso na sitrapon'Andriamanitra dia rehefa manomboka miovy ianao lasa me masika lasa me matahotra mekizitina amin'izay fotoan'izay dia manasanao aho hoe atao zao vavaka tsotr'izao lazao hoe tompo vao mainka te anakaiky anao velobelominy fanahiko ao anatin'ny fitarianao velobelominy fanahiko velobelominy fanahiko mba ho feno fifaliana lalandava anana fitsarana ana fiadanana ahitiny olona rehetra velobelominy fanahiko mba ahatonga ihany koa ho mpamelobelona ny fanahiny hafa petra ho fonao mihitsy ny tananao dia lazao zany hoe tompo velobelominy fanahiko mba ahatonga ho afaka melona ny ara-panahiny hafa avegn'izao vavaka izao hoe tompo amin'ny andro an'io ity dia niangatahako aminao dia niamelobelona ny fanahiko votoso ilay ranomora ny fanahiko sy ny fiainako tondra ilay ranomora ny fanahiko sy ny fiainako manontolo dia ho velobelona ny fanahiko aoka tsy homaina ny ara-panahiko fa izy tondraka avy any an-danitra tondraka mamelobelona ny ara-panahiko tompo ao anatin'ny fotoana toy izao aoko mpamelobelona ny ara-panahiny hafa koa aoko mpamelobelona ny ara-panahiny hafa koa mampahery azy hivavaka ho azy raha io mivavaka izay ho an'ny tsiraray avy izay mandalo olana ankehitriny na marary izy na misy tsy fisina arabola eo amin'ny fiainany ka manana fanahiny izy ianao ilay Andriamanitra mahagaga ianao ilay nambarany Davida hoe Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho ianao any no amatsy ny tsiraray avy ianao no anampy ny tsiraray avy ho an'izay marary dia manonona ny hery ny fanasitranana tamin'ny dia kapoka tamin'i Jesosy izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety didina eny aretina rehetra hiala ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy vahana ihany koa ny varavarany lanitra varavarany famatsiana lehibe ho an'ny isa batan'olona isa varavarany isa tokantrano ho an'ny firenena mihitsy ka isy famatsiana mbola tsisy toy izany eto amin'ity firenena ity ho an'ny isa varavarany isa tokantrano manombo izay ho an'ny mpitsabo rehetra
inona toerana ao anatin'ny fitsaboana zay asa mifamatotra amin'ny fitsaboana rehetra mba omenao hery ny mpitsabo rehetra omenao tanjaka ny mpitsabo rehetra ampatanjao izy vavak'izay ho an'ny mpitondra anay mba omenao saina hetra lalandava menao faranita-tsaina fahalaliana-tsaina ka lalany tokony ataony lalandava izy vavak'izay mba isy famatsina manokana ty firenena itia ho an'ny tsirairay avy nizaniza manana havana marary vavak'izay mba omenao toky izy ka velobelominao koa ny fanahy zay sosio tahaka an'izay nambaranao tamin'ny jaona toko faraika amby folo sy ny jaona toko fasivy zavatra lazainao dia tsy fahafatesana ny anton'izao fa ny anehoana ny voninahitra Andriamanitra misaotra Andriamanitra ahy fa fiainanay fiainany ankonanay tsiraray avy isam-batan'olo isam-baravara dia ampiaratananao vavak'izay man'ny olona manenjika anay ihany koa tahino tsiraray avy fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao reo olona tsy tia anay dia arovy manokana fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao reo olona tsy mino vavak'izay mba aoka ny fahasoavana sy ny famindram-polo eo ambony lohan'izy ireny ka isy famindram-polo fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anomonana izany vavak'izany hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka midra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen